La 4G By vous présente Ny Vaovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Ny tolakandro teo no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina ho an'ny Congo sy Centrafrika aka ny tambavy CVO izay fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Maika ny famonjena ain'olona ao amin'ireo firenena roa ireo raha nambaran'ireo délégation. Miato manomboka rahampitso ny fitateram-bahoaka raha ny fanambarana nataon'ny UCTU sy ny UCTS ny fatiantoka mahazo azy ireo sy ny fitandronan'ny fahasalaman'ireo mpandeha no anton'izany. Mitony fanomezana etomody amin'ireo mpianatra amin'ny kilasy tsy manala fanadinana. Ankoatra ny etomody mifandraika amin'ny lesona nomena tany am-pianarana, misy ihany koa ny fikarohana ampanaovana an'ireo mpianatra. Raha toka raraka tamin'ny dingana KO tamin'ny lalao fifaninanana Vaovao izay fandaharana amin'ny TF1 Lidy sy Nathan, nambaran'izy ireo fa efa tsara ny dingana efa vita ary mitohy hatrany ny mozika. Eo amin'ny maresaka iresa-pirenena ny amin'ny tombony tahotra sy tebiteby amin'ny fiverenan'ny mpianatra an-tsekoly any Frantsa ndraiky amin'ny volome ho avy izao. Araka izany, namoaka taratasy misokatra tamin'ny internet ny fifindronan'ireo mpampianatra sy ny ben'ny tanàna ao amin'ny Île-de-France mangataka amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron hanempotra io daty io. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika n'izany ny tolakandro teo no nigadina teny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina ho an'ny Congo sy Centrafrika aka ny tavavy CVO izay fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Maika ny famonjena ain'olona amin'ireo firenena roa ireo raha nambaran'ny délégation Henri Flory. Taorian'ny fifampiresana teo amin'ny filoham-pirenena Rajoelina Andry sy ny filoham-pirenena afrikanina maro izay samy resy lahatra avokoa ny amin'ny vokatra voakan'i Madagasikara entina hitsaboana sy hisorohana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus. Ny tolakandro teo no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ilay fiaramanidina iraisan'ny Congo sy Centrafrika haka ny tambavy CVO. Ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana no nisolo tena ny filoham-pirenena nolotra izany tany atoerana izay nomena memem-pona ho fanampiana azy ireo. Fanafody karazany roa samihafa no nomena azy. Ao ny Covid organique préventif, ao ihany koa ny Covid organique curatif. Fankoatra ireo, nandefa Covid organique ho an'ireo malagasy monina any an-toerana ihany koa ny firenena malagasy. Nambaran'ny ministra lehibe ny fitoeram-pibaikoana amin'ny sanan'ny Covid-19 fa fanomezana no nanomezana azy ireo ireto tambavy ireto. Fanomezana maimaimpoana ho an'ireo firenena anankitelo Congo Brazzaville, dia République démocratique du Congo, dia ny République Centrafricaine izay rahantsika malala fa efa misy ihany koa andreo ka confirmé ary indrisy moa fa misy maty ihany koa ny zareo. Ka izay ny antony nanomezan'ny Front République amin'ny anaran'ny malagasy manontolo zany andreto fanampiana ireto tambavy ireto mba ahafahana mikarakara ny rahalahintsika sy anabavitsika afrikana zay voan'io coronavirus io. Marihana fa maimaimpoana izy io satria ny zava-dehibe dia ny famonjena ny ain'olombelona. Zay ny zavatra tena notsipihan'ny voan'ny Repoblika Madagasikara mihitsy, fanomezana maimaimpoana izy io fa famonjena ny ain'olombelona ny zava-dehibe indrindra fa tsy hoe hivarotra mihitsy na hivarotra roa. No am'fisy ny solony tena ny délégation tonga teny Ivato naka ireto tambavy ireto fa zava-dehibe ho azy ireo ny fanampiana ataon'ny firenena malagasy azy, eo ihany koa ny fifanomezan-tanana amin'izao ady sarotra izao. Nisaotra ny filoham-pirenena Rajoelina Andry ihany koa izy ireo amin'ity fanomezana ity. Taorian'izay, nisy ny fihaonana sy ny fifampiresahana nataon'ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana avy eto amintsika tamin'ireo manampahaizana avy any ivelany reto entina hijerevana
ny tokony hifanampiana amin'ity fiatrena ny valinaretina coronavirus ity. Tsy misy ny tranga vaovao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus androany araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato. Miampiray kosa ireo sitrana soamantsara. Miantarandriana. Tsy misy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tamin'ireo voatily misy 180 ny tiliana tato anatin'ny 420 ora. Ny ampiray kosa no sitrana araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato io atoandro io. Ny olona tiliana zany dia reo olona voalohany reo olona zany izay nifanerasera akaiky tamin'ireo olona izay mitondra ny tsy mikaretina ireo. Misy sapan-drarao amin'ny ministera fahasalamana efa mitsirika azy ireny manokana mihitsy manao fanadihadiana midiny fotony manantony eny amin'ny tanàna, manantony eny amin'ny toeram-piasana sy ny sisa zany arakaraka ny atao hoe fanadihadiana zany izay atao amin'ireny olona izay voaporofo fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus zany hoe reto le cas reto. Fa ankoatr'izay koa dia misy ireo olona izay ahahina zany hoe maneho sorotra aretina dia tsy miandren'izay kosa nefa raha tany ity sanatria hoe misy olona izay hoe manavy koaka dia tonga dia misepotra angakaingana be ka na tsy misy ara ny fanadihadiana tsy nandalo tany amin'ny toeram-pitsaboana ny Covid-19 izy toa tsy mifampikasokasoka tamin'olona izy dia reny olona reny koa dia tiliana avy hatrany. Ary na ohatra ary zany ka hoe tsy tena mazava loatra hoe le fifampikasoana tamin'ilay cas positif ka mampanay zany ny tranganaretina dia tonga dia tiliana avokoa reny olona rehetra ireny. Zava-dehibe ankilany raha ny nambaran'ny profesora Rafatro Ernitso fampiasana ny CVO na ny Covid organics. Tsy ny coronavirus ihany mety hanampy ny hery fiarovana manoloana ny aretina hafa izy ireo. Ka ny tombontsoa entin'io artemisia annua io zany akoatra n'ilay tombontsoa azo amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus dia voalohany indrindra aloha ireo olona izay manana rofy na aretina mila mampatanjabatana na mila manosika hery fiarovana cancer ohatra dia tsy mamaninina mihitsy azo atao tsara ny mampiasa ny CVO. Torak'izay ihany koa ireo olona izay manana rofy na manana aretina vokatry ny aina bitika virusy mitovitovy amin'ny Covid-19. Eo ihany koa ireo olona izay manana rofy na aretina miteraka krotataovam-pisefona zany toy ny kohaka, ny sempotra. Eo ihany koa ireo izay manana rofy na aretina miteraka tranga hasarotan-kasoka no anaovantsika azy. Eo ihany koa ireo olona izay manana rofy na aretina miteraka tranga toy ny dorehitra, ny inflammation zany Hatreto araka izany no totaly 2,77 no efa voatily eto Madagasikara. 1,17 tamin'ireo no nahitana tsy mikaretina Covid-19, 9,90 no efa sitrana ary 2,10 ireo mbola tsaboina. Tontolon'ny fitaterana miato manomboka rahampitso ny fitateram-bahoaka raha ny fanambarana izay nataon'ny UCTU sy ny UCTS. Ny fatiantoka mahazo azy ireo sy ho fitandrona ny fahasalaman'ireo mpandeha no anton'izany. Abraham Randriamana. Nanapa-kevitra ny ampiato ny asa fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra ny eo anivon'ny UCTU sy ny UCTS manomboka rahampitso talata ny fisian'ny fatiantoka nandritry ny fiverenan'izy ireo tamin'ny asany tato anatin'ny 2 herinandro sy ho fitandrona ny fahasalaman'ireo mpandeha no isana tonga azy ireo nandray izay fanapa-kevitra izay. Zone urbaine, zone suburbaine. Ny asa nanaraky ny fepetra sy lamina napetraka ny fanjakana izahay nandritry ny 15 andro ary natsapa fa ny aina tao anatin'ny fatiantoka tanteraka. Tsapa sy araha mahita ihany koa fa mbola nitombo ny cas contact tao anatin'ny 15 andro. Noho izany, ho fandraisana andraikitra mba tsy isian'ny paritahan'ny valanaretina na dia teo aza ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena omaly alahady 3 Mey 2024 dia nanapa-kevitra izahay fa ampitsahatra vonjy-maika mandra-pisian'ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fandiniana miaraka ny vahaolana mba tsy hitohizan'ny fatiantoka ahafahanay manatanteraka ampitoniana ny asa iandreketanay. Ankoatr'izay mangataka ny fahafahan'ireo zotra makany amin'ny faritra manatanteraka ny asany ihany koa izy ireo ary manaiky ny fametrahana ny fepetra ara-pahasalamana mikasika ireo mpandeha amin'izany.
Zone régionale sy nationale. Mangataka ny anafoanana ny fanomezan-dalana rehetra mahakasika ny fivoahana sy fidirana amin'ireo faritra rehetra mihiboka ankoatra ny razana sy ny fitondrana marary. Mangataka ny fanjakana hanome tanana anay amin'ny fanaraha-maso ny lalam-pirenena rehetra miditra sy mivoaka amin'ireo faritra mihiboka. Miantso fiainana amin'ny filohan'ny pirenena ireto solotenany mpitatitra ireto raha tsy ahirana nanomboka ny 12 ny volana aprily lasa teo no niverina niasa ireo taksibe teto andrenivohitra sy ny manodidina tao aorian'ny fihibohana. Fepetra maro no napetraka ho an'ireo taksibe eto andrenivohitra amin'ny fiverenan'izy ireo miasa. Sakana tsy ahafahan'izy ireo mananatanteraka izany anefa ny tsy fampin'ny fitaovana. Fanadina. Tao anatin'ny 2 herinandro niverina niasa ny ankamaroan'ireo taksibe eto andrenivohitra. Misy arak'izany, ireo fepetra napetraky ny tompon'andraikitra tokony arahan'izy ireo ho fitandrona ny fahasalaman'ireo olona ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'izao ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao. Isany amin'izany, ny fandrarahana fanafody amin'ny fiara, ny fepetra ho an'ireo mpandeha, eo ihany koa ny fepetra ho an'ireo mpamily sy ny mpanampiazy ary ny ora ahafahan'izy ireo miasa. Sao ny atao miteva tsy mihoatra ny olona roa ihany zany mipetraka ato. Manager ray dia chauffeur ray. Dia manaraka izay manao passe bouche daholo dia tsy afaka asiana olona iny ampovoany iny. Dia manao gel vao miditra ao. Isaky ny manomboka amin'ray ny fandrarahana fanafody zany jusqu'à ohatra hoe maro zao zay nandraraka dia miasa androany. Dia tsy miasa indray zao zay raha pitsy fa mandraraka ilay fanafody androany dia raha afaka pitsy indray zao zay vao torina indray. Fa dimy zay manomboka dia amoroa zay mijanona. Manao isan'andro zany manao DVD dia isaky ny roa andro tsy maintsy solona foana ny selona dia alohan'ny miakatra dia asiana selona dia fotoana ny tanany sasana ny selona maintsy apetaka foana ny pasibosy. Etsy ankilany, misy amin'ireo taksibe eto andrenivohitra ho an'ny androany no tsy nanaraka ny fepetra mikasika ny fanomezana ny gel désinfectant ho an'ireo mpandeha. Tsy nahazo izany fitaovana izany intsony izy ireo nanomboka ny sabotsy lasa teo. Antony tsy nahafahana nanaraka ny fepetra raha ny fanazavana. Manao pasibosy daholo izay voyageur miditra ao anaty fiara. Nefa izay manao via DVD ery amin'ny domaine dia mahapitra le araraka amin'ny tanany eo. Dia asiany vidy any pharmacie zay nefa le eo an'ilay fahefa-mividy tsy ampy le vola-vidaniny satria versement rehefa manahirana mitady azy. Araka izany, miezaka manaraka ireo fepetra hafa hatrany ireo taksibe na tsy misy aza ny fitaovana anasana tanana ho an'ireo mpandeha. Miato hatreto ny fampianarana eny anivon'ireo sekoly manodidina ilay sekoly tsy miankina nahitana tranga coronavirus teny Ambaniala Itosy raha ny fanazavana azo. Eroso amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ireo isan'ambaratongany raha ny fanazavana hatrany. Henri Florian. Taoriany nafantarana ny fisiany ankizy iray teny amin'ny sekoly tsy miankina ny fametorana ny tsimokaretina coronavirus teny Ambaniala Itosy ny herinandro lasa teo. Hatramin'ity androany ity tsy mbola nisokatra ireo sekoly rehetra manodidina ilay sekoly nisy nitranga eny amin'ny zapy andranona oatra ho fisoroana ny fiparitahan'ny valanaretana na efa nisy aza ny fitiliana natao tamin'ireo mpianatra ny fanerasera tamin'ilay mpianatra nitondra ny tsimokaretana izay nanambara fa negatif avokoa. Niroso tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny tsy hanohizana ny fianarana lohatreto ireo tompon'andraikitra. Hoe miandry ny toromarika avy any ambony aloha zany vao hoe afaka mianatra dia efa tokony hoe miverina mianatra ny classe de CT moa manomboka androany. Dia ny androany zao teto amin'ity EPP misy anay ity mbola nisalasala ny ray aman-drenina dia efa ny zanany nianatra dia mbola vitsy kely ny tonga teto, tena mbola vitsy kely izy ireo dia mbola entanina mametraka filazana indray aloha zany tsy amin'ny vavahady hoe miverina mianatra rehefa mahazo toromarika hoe verina amin'izay mianatra amin'ny mpianatra raha pitso. Dia rehefa miverina mianatra ny ankizy dia tena mandray fepetra manontolo izahay eto, tsy maintsy manao ny sarim-bava amin'ny mpianatra vao afaka makaty am-pianarana zany tsy maintsy mitondra ny sarim-bava satria efa nizaraina sarim-bava izy ireo. Tsy namela ireo ankizy andeha hianatra ihany koa ireo ray aman-dreny noho ny fatahorana amin'ny fahasalaman'ny zanany raha ny fanazavana. Zay aloha zany amin'izao tena miahiahy mihitsy
Ny zanaka izao mianatra atao amin'ny PPA fa tsy nandefa nianatra mihitsy satria tena matahotra izay amin'ilay ankizy. Matahotra izay satria tetỳ amin'ny faritra misy anay efa nisy tany amin'ny fianarana dia izay mihitsy ny tena atahoranay amin'ilay ankizy. Mbola tsy mandefa mihitsy izao amin'izao. Izay aloha tena matahotra an'ilay izy a. Dia mila izany izay ilay mba fanampiana avy any amin'ny zareo izany amin'ilay resaka fanafody satria izany a ilay izy tena arety mandoza mihitsy. Izay aloha izany izao mbola tsy andefa ilay ankizy mianatra mihitsy aloha raha tsy hitanay hoe mampoditra tsara ilay izy. Andrasana araka izany mety ho fanapahan-kevitra entitra. Raisy ny tompon'andraikitra amin'ny mahakasika izany. Fa hatreto, mbola miato tanteraka ny fiampianarana. Eny anivon'ireo sekoly manodidina eny ambany ala itôzy. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia mitohy ny fanomezana etomody ny mpianatra ho an'ny kilasy tsy manala fanadinana. Ankoatra ny etomody mifandraiky amin'ny lesona izay nomena tany ampianarana, misy ny fikarohana ampanaovana an'ireo mpianatra. Yves Richard. Manohy ny fizarana ny entomody ho an'ny kilasy tsy mbola miverina mianatra araka ny lamanapetraky ny fanjakana ny ankamaroan'ny sekoly. Voakasika izany avokoa ny kilasy tsy manala fanadinam-panjakana rehetra ho an'ny sekoly tsy miankina nanaovana fanadiadiana. Isaky ny tapa-bolana no zaraina amin'ny ray aman-dreny ny entomody izay mifanaraka amin'ny lesona vita araka ny programa mpampianarana. Ny entomody anankiroa dia ny lesona vita tamin'ny telo volana faharoa fa nanomboka nandefa ny telo volana fahatelo izany izay an'ity fahatelo ity dia efa misy lesona kely sy entomody kely moa mazava ho azy izany mikasika ny telo volana fahatelo. Izay efa lesona natsidika ihany izany tamin'ny faraparan'iny telo volana faharoa iny satria iny taloha juste talohan'ny fialan-tsasatry ny Pasika dia izay nafahanay nandefa an'izay entomody sy lesona izay. Mizara roa mazava ny entomody. Misy ny entomody mifandraiky amin'ny lesona natao nandritra ny telo volana voaloha, faharoa sy fahatelo. Misy ny asa fikarohana natao hanitarana ny fahaiza-manao sy ny fahalalana. Ny ena amin'ny ankapobeny ny fari-pahaizan'ny mpianatra araka ny hita amin'ny fitsarana ny entomody. Tranga tsikaritra indrindra ho an'ny mpianatra tsy ampy fanaramaso avy amin'ny ray aman-dreny sy ny maro hafa. Fiana fa ny amin'ny ankapobeny fanazavana koa mety tsy voatery feno dia somary midina kely amin'ny ankapobeny ny fahatsaraina raha tsy fahatsaraina izao. Ohatr'izao izy izao ny devoir inachevé izany hoe reto ny devoir maromaro ny tsy vita. Misy atao amin'ny géographie zao 1, 2, 3 tsy vita mihitsy dia misy EM organigramme 3e république ity zao les recherches dia tsy nanao mihitsy izy. Ny observation zany dia inachevé. Raha mijery ny salanisa atsika mijery ny notes zao dia 2,5 sur 20. Miankina betsaka amin'ny fandaram-potoana ny ray aman-dreny araka izany ny fanaramaso ny entomody. Tombony ho an'ity iray mpianakaviana ity ny famitany asa ao an-trano anatin'izao fotoana ny fihibohan'izao. Adiny 2 isan'andro isaky ny taranja no atokany amitana ny entomody avy any am-pianarana, manaraka ny vakiboky sy ny maro hafa. Le devoir amen'ny any am-pianarana moa zany misy matiera maromaro. Dia izy tsy vitany zareo anatin'ny tontolon'andro zany manao an'iny. Fa hoe androany zao izy ohatra hoe manao matematika zao androany dia raha pitson-dray zareo mety manao science dia arakarak'izay. Fa ny anay zao androany misy fiainana andavanandro zany mitohy ihany. Ohatra hoe amin'ny valika hatramin'ny 10 izy manao an'izay devoir izay dia raha pitso koa salasala amin'izay fa tsy maintsy fitaina fotsiny izany izy ao anatin'ny herinandro amin'ny tany'le ankizin'le devoir ataoko. Ankoatra ny fitazonana ny lesona efa azo tsy ho adino anatin'izao fotoana hiatono ny fampianaran'izao. Misy ho raisina amin'ny fikajiana naoty hifindrana kilasy ny naoty azo avy amin'ny entomody toy izao. Tsy amin'izao fotoana ihany, miantso ny ray aman-dreny rehetra hanamafy ny fanaramaso ny fianaran-jana ny sekoly. Ahazoana vokatra tsara eo amin'ny lafiny fampianarana. Isan'ireo firenena isedra mafy ny vokatry ny fiparitany Covid-19 ny kontinanta afrikana raha nambaran'ny FMI isan'izany Madagasikara. Manodidina ny 4.5 isanjato ny vinavinaina famokarana ara-toe-karena amin'ny ankapobeny raha toka 5 isanjato ny tanjana ho amin'ny ity taona 20 sy 2020 ity. Michel Aranarjo.
Ray faingo enina isan-jato izay ny fivoarana ara-toe-karena no vinavinainy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny kantinanta afrikana ho amin'ny ity taona 2024 ity manoloana ny fisian'ny Covid-19. Sehatra maro no voakasiky ny fiantraikan'izany ary mipaika amin'ny toe-karena amin'ny ankapobeny ho an'ny firenena rehetra maneran-tany fa tsy eto Afrika irery ihany. Les chercheurs du département Afrique considèrent que le continent connaîtra une récession de l'ordre de 1,6% en 2020, sous l'effet conjugué de plusieurs chocs. Raha ny antontanisana avoakan'ny service de recherche du département Afrique eo anivon'ny FMI, ray faingo enina isan-jato ny vinavinan'ny fiainan'ny fivoarana ara-toe-karena eto Afrika manoloana ny Covid-19. Isan'ny mahatonga izany ny fikorontanana naterak'izany isan-tokantrano amin'ny fampidiram-bola vokatry ny fihibohana, ny tsy fampitsakafo, ny fiainan'ny tahan'ny fanondranana. Isan'ny olana goavana mipetraka ihany koa ny mikasika ireo fampindramam-bola izay hiavitsy ary tsy ny kely indrindra ny fiainan'ireo akora fototra. Et c'est ici le lieu de rappeler que le FMI prévoit... Ankoatr'izay rehetra izay ny sehatry ny fizahan-tany, ny orinasa tsy miankina izay voatery ampitsahatra ny asany raha toa ka tsy misy ny paikady mahomby. Raha ho an'i Madagasikara, raha toa ka mandina ny 5 isan-jato ny vinavina ny FMI amin'ny famokarana ara-toe-karena amin'ny ankapobeny ho amin'ny ity taona 2024 ity, hatreto raha ny vinavina hatrany tsy misy afa-tsy aotra faingo 5 isan-jato izany. Arahinao anatin'ny fandarana Journal de l'économie androany amin'ny 7:10 alina ny antsipirian'ny fifampiresahana teo amin'ny mpanao gazety ny Kolo Tv sy ny solotena maritry ny FMI eto Madagasikara mikasika izay vokatry ny fisian'ny Covid-19 izay eo amin'ny lafiny ara-toe-karena i Madagasikara. Tsamitsampy tombony olana ara-toe-karena vokatry ny fiparitany valanaretina Covid-19 isan'izany mahakasika ny asa. Ilaina ao anatin'ny fotoana fohy raha ny fanazavan'ny By toe-karena ny fanaovana tombanezaka ahafahana mametraka paikady. Misy lalana arjona tra. Tsy azo idividrana ny fiantraikan'ny fiparian'ny Covid-19 amin'ny lafiny toe-karena. Ny fototry ny toe-karena no voakasika raha ny fanazavan'ny By toe-karena nanaovana fanadihadiana. Ny fiantraikan'izao fanalavana ny fimpitoana fibohana izao dia efa tena miantraika tanteraka amin'ny isam-batan'olona. Fidiram-bola sy ny fiainana andavanandro mihitsy no misy fiantraikany. Ho an'ny olona miasa tena moa izany dia iny dia efa olana goavana be mihitsy satria na hiasa ary ianao, na te hiasa ary ianao, misy ve ny mpanjifa n'ilay asa ataonao. Ny fototry ny toe-karena amin'ny ankapobeny aty amin'ny olona tsirairay mihitsy izany izao nefa hipetrahan'ny olana ngezabe dia eo amin'ilay hoe inona no vokarana, inona no vokarana dia iza no anjifa n'ilay zavatra izay vokarany tsirairay. Ilainao anatin'ny fotoana fohy ny fanazavana ny fanaovana tombanezaka ahafahana mametraka paikady amin'ny famoronana asa anarenana izany. Ny zavatra mila atao haingana izany izao dia araka raha tenena tsotra izy dia hoe mamorona asa, nefa asa inona no vonona amin'izao. Iny foto-kevitra lehibe iny izany izao ny tsika efa nahompana manontolo ohatra izao amin'ny hoe famokarana artemisia. Dia ny zavatra tsy maintsy ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia ny manao tombanezaka avy hatrany. Haingana anatin'ny fotoana hoe olona firy indray ary no azo ampiasaina haingana ao anatin'io. Satria raha mijanona fotsiny amin'izao iny dia resaka avo lenta be eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. Tena miteny amintsika fa raha misy raha isan-jaton'ny malagasy no mahazo an'ireny fanazavan'ny filoham-pirenena iny dia efa zava-dehibe izay. Fa ny zavatra andrasan'ny olona dia hoe ahoana no fiantraikan'iny fampiarana an'iny aty amin'ny fiainanay andavanandro. Ny orinasa ange, ahoana ny avelona azy izany izao no olana ny orinasa. Ahoana ny tsy fantatro hoe firy isan-jato amin'ireo orinasa misy eto Madagasikara naloka rama feno tamin'ny volana avrily iny. Dia mbola miampy indray izany ity ny volana May amin'izao fotoana izao mbola vita mandoa an'izay karama ny volana May izay indray ve ny orinasa. Ezahana izany izao dia ilay état d'urgence sanitaire tokony indran-dalana ihany koa amin'ny état d'urgence économique. Zay ny mila paikady apetraka haingana koa état d'urgence économique. Raha tsy ivona raha nantontanisana avoakan'ny OIT ahina overy asa fivelomana ny atsasan'ny mpiasa maneran-tany ao anatin'ny 3 volana manaraka vokatry ny fiparian'ny Covid-19 raha tsy misy ny fepetra raisina.
Mankasitraka ny fanapa-kevitra feno fahendrena nyraisin'ny filoham-pirenena Andrajoelina amin'ny famoahana ny mpanao gazety voatazona any am-ponja ny olafitry ny mpanao gazety. Matsiaro atao anjoro-bala kosa nefa ny olafitra manoloana ny famolavolana lalàna. Tinara Tsimandresy. Amma filohan'ny Repoblika an-tena koa dia andray ny fepetra ny famoahana sy ny famotsorana an'ireo mpanao gazety izay any am-ponja ankehitriny. Zay ny voalohany ary mampirisika anareo mpanao gazety mba hahintsy lalana anao izay tokony mety araka ny hitsiny sy ny rariny ao anatin'izany fahalalahana ny fanaovana ny asan-gazety izany. Nisy ny famoahana sy fampitsorana ny mpanao gazety voatazona tany am-ponja araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritry ny tafatafa mivantana tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny 1 Manjerim-pirenena omaly. Ankasitrahan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izany fanapahan-kevitra feno fahendrena noraisin'ny filoham-pirenena izany. Mpanao gazety tokana ihany no voakasiky ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavana. Miantso ireo mpanao gazety anohihatrany ny firaisan-kina izay nasehoan'izy ireo nandritry ny fitakiana ny famoahana ny mpanao gazety no tanàna am-ponja ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Rakotonirina Gerard. Isaorako iaho filohan'ny Repoblika mandray ny fanapahan-kevitra eny satria tsy fotoana tazomana mpanao gazety fotoana tahaka izao indrindra ao anatin'izany hoe fahalalana asa fanaovana gazety izany. Misaotra indrindra ihany koa ny mpanao gazety rehetra sy ny teratany ihany fa ny eran'ny Madagasikara sy ny tany ivelany ny ray naneho firaisan-kina ho amin'izany fitakiana amoahana ny namantsika izany. Izay ny avy ety aminay ho lavitra ny mpanao gazety. Engany tsy sintsony ny zavatra toy ireny ary tsy tokony ho sovaliana izy an'izy satria hatramin'izay tsy nisy mpanao gazety mitraponja noho ny voalany ny lalàna 2016-029. Mahatsapa nefa ny olafitry ny mpanao gazety fa mbola atao anjorom-balatra an'izy ireo rehefa misy ny famolavolana ny lalàna maro samihafa izay mahakasika mivantana ireo mpanao gazety sy ny asany. Mangataka ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny famolavolana izay lalàna rehetra momba ny asa fanaovan-gazety ny OGM. Milaza koa ny ministera tsikelany fa mamolavola lalàna afatsika sitraka alohan'adiny vaovao indrindra ireo vaovao mahakasika ny fitatanan-draha-mpanjakana. Zay ny efa manao an'izany zareo mandrafitra izany zavatra angatanay dia izao lalàna mahakasika antsika mpanao gazety io tsy tokony ahilika ny mpanao gazety. Iray volana katrika taorianany nitazomana azy am-ponja vonjy maika dia nahazo fahafahana ary nivoaka ny fonja anio tolakandro ilay mpanao gazety tokana voakasiky ny fanapahan-kevitry ny filoha Andry Rajoelina omaly. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay hiatantsika mahakasika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity ho an'ireo solombavam-bahoaka. Eo ihany koa ireo olona tratra tsy nanao arovava tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Lama bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza.
isan'andro. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, fadio ny mikasika ny vava amin'ny tanana, na mikosikosoka maso, na mikasika tarehy. Alaviro aminao ny coronavirus, arao ny fepetra. Kolo TV FM, miaraka aminao. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Yes, I feel good. We love chocolate. Bic 200 éthyl. Bic Confort 2. Bic 300 éthyl. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Vereto amin'ny fampalalana vaovao isika. Ho tanterahana eny amin'ny CCI vato manomboka rahampitson'ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny solombavamboaka ho an'ny taona 2024. Ankoatra ny lalàna amin'ny feno tedi-bola mpanjakana na sipantsina, isan'ny hojerenina ihany koa amin'ny izany mahakasika ny famatsim-bola rehetra izay azon'ny Madagasikara. Yves Richard. Taorian'ny feonan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny filohan'ny androm-panjakana isan'ny tokony sy ny fivorian'ny Biraomatry ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza androany. Ho tanterahana araka ny voafatry ny andininy fahadimy amin'ny fitopolo ny lalam-pandrenana ny fivoriana ara-potoana, voalohan'ny solombavambahoaka amin'ity taona 2024 ity. Ny fepetra sy ny toerana anatanterahana azy ankilany no iova noho ny amena ara-pahasalamana sy ny vanim-potoana manokana dia avy ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ato amin'ny antenimieram-pirenena voan'ilay toerana kely ny député eo amin'ny 150 eo dia aiza no toerana izay malalaka indrindra zany misy eto Antananarivo dia izay no nahatonga an'izay fanapahan-kevitra izay zany hoe ho atao eny amin'ny CCI Ivato izay ananana toerana malalaka zany no anaovana an'io fivoriana ara-potoana amin'ity taona 2024 ity. Dia anomboka rapitso amin'ny 3 ora tolakandro ny ouverture ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena. Ankoatra ny lalàna amin'ny feno teti-bola mpanjakana na sipantsina ho an'ny taona 2024, lalàna amin'ny feno mpanohitra sy ny maro hafa
Isan'ny jerena mandritra ny fivoriana ara-potoana ny mahakasika ny famatsim-bola rehetra. Azon'i Madagasikara avy amin'ny mpiara-miombona antoka nandritra ny fotoana nampisy ny Covid-19. Tafiditra anatin'ny asan'ny solombavam-bahoaka raha teo ny fanaraha-maso ny famahambolan'ny fahefana mpanatanteraka amin'izao fotoana, isiany mangarahara. Matoa Premier Ministre nanome an'izay aty amin'ny anteny mairaam-pirenena dia efa mampiseho taratra izay hoe mangarahara ao anatin'izay ary asan'ny solombavam-bahoaka mihitsiny no mijery sy manara-maso anireny vola ireny any amin'ny mpanatanteraka fa iarahana amin'ny fivoriam-be indrindrandrindra fa fivorian'ny mpimaharitra no mametraka an'izay programma zay sy ny laminasa hoe ahoana no fomba anatanterana zay fa matoa tsy nitakiana akory fa efa napetraky ny zareo tao amin'ny mpanatanteraka zany dia efa ahitana sahady fa avononan'zareo mampiseho an'izay mangarahara izay. Anomboka raha mipitso ariatra 70 andro arak'izany ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny mairaam-pirenena. Ny talata 7 amin'ny volana oktobra kosa ny faharoa araka ny voalaza ny lalan'ny mpanorenana hatrany. Entitra ny fampiarana ny fepetra manoloanan'ireo olona tsy manao aro vava izay mivoaka ny trano. Manaramaso izany ny mpitandron'ny filaminana ary mampiatra avy hatrany ny travaux d'intérêt général. Ny rarana efso. Tsy maintsy manaraka fepetra amin'ny fanaovana arotava avokoa ny olona rehetra ary tsy misy fanavahana izany. Manao travaux d'intérêt général avokoa ireo olona rehetra tsy manaja izany. Tsy mifidy toerana sy fotoana hoy ireo mpitandron'ny filaminana sendranay ny fisafoana sy ny fanaraha-maso ireny olona tsy manao arotava ireny. Tsy voatery eny amin'ny toerana nahatratrarana azy ihany koa no manao ny asa fanadiovana ireny olona ireny. Zay zao avany Ambohipo dia avany Ambanidia. Dia tongetongetra zay zao misabotra le olona tsy manao kasibosy dia atsofokatsy zany le olona tsy mikasibosy. Dia zao ampanaovana travaux d'intérêt général ery amin'ny zaridaina Andohalo dia ery amin'ny EPP Andohalo. Atao manadio sekoly dia eo manadio an'ny zaridaina Andohalo zany izy. Izy zany tsisy hoe atsampiry na katsafiry fa mikofoana le izy na rehefa miasa zay dia mikofoana na firy zany na firy tsy mifidy fotoana raha tsy mifidy toerana zany fa zay tsy manao kasibosy na firy dia alainay daholo dia fanadiovana sekoly. Manaja ny fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana ireo olona tsy manao arotava izay nanaovana fanadihadiana. Teny filoham-pirenena ary d'accord mihitsy fa noho le izy adino dia tsy maintsy alainao an-trano ohatran'ny zavatra ohatrany hoe mba adino le izy dia miverinao an-trano hakan'le izy ny tenanay. Rehefa tenen'ny polisy dia efa manaraka satria ny polisy manana fahefana maika mofa ny filoham-pirenena. Zay le izy dia rehefa zay aloha dia arahana aloha ny tenin'le mpitandron'ny filaminana. Dia zay arahana ny teniny fa ianao koa raha manitady problème ianao dia ho avy aminao problème. Zay le izy to. Raha tsy ahivina, isan'ny singa iray miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny fanaovana ny arotava. Entanina hatrany araka izany ireo olom-pirenena rehetra hanaja ny fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray ho fampiroboroboana sy ho fanomezan-tanana ireo mpamboly avy any amin'ny faritra atsimo andrefana isin'ny fanorenana tohadrano roa any an-toerana. Nisy arak'izany ny fidinana ifotony nataon'ireo solotena mpanjakana. Ny larana efso. Ho fiadiana amin'ny tsy fampitsakafo any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy, misy ny fanorenana tohadrano izay anondraka velaran-tany 3,000 hektara ao amin'ny renoranon'ny Sakamaray Antsinanana, distrikany Benenitra. Nidina nijery fotony ny loharano sy ilay toerana anorenana ny tohadrano ny governoran'ny faritra atsimo andrefana. Nanotrina azy tamin'ny izany ny solombavam-bahoaka sy ny bentanana ny Benenitra ary ny talem-paritry ny fambolena sy ny fiompiana. Tanjona ny anampiana ireo mponina ao amin'ny toerana izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fanalana ny fahasahiranan'ireo vahoaka madinika. Ataoko satria ny faritra atsimo andrefana dia manana tanjona ny hampitombona ny rano izay anondrahana velaran-tany mba hahafahana mahazo ny vokatra maromaro kokoa satria manana targeta raha teo ny faritra atsimo andrefana hampitombo hatrany zany velaran-tany mbary zany satria mieritreritra ny faritra atsimo andrefana fa
hanatratra ny tanjona ho anisan'ny sopotra lehibe eto Madagasikara. Zany raha moa zany dia efa misy ireo périmètre ngeza be anankitelo dia hatao fahefatry ireo périmètre ty ireo zany ity districtny Benenitra ty dia eto zany dia marinay fa afaka ray volana koa raha tara indrindra dia mety azo eritreretina hoe efa hanomboka ny asa ny foto-drafitr'asa zay hatsangana amin'ity toerana ty eto. Nakasitraka niezaka ireo mponina tany an-toerana raha toka izy ireo ihany no nanao ny asa teo aloha. Nitondra teny tamin'izany ny ben'ny tanàna voafidy tao Benenitra. Votoy ny vita asena prizy mahatondraka tany velaran-tany agny amin'ny 2,000 hektara 3,000 hektara dia anisany mitombo ny fandriam-pahalemana ato satria maro be ny velaran-tany azo tondrahana n'io renirano io ka tena makasitraka anao gavernora ary makasitraka anao filoham-pirenena na ny fiden'ireo tanora mavitrika zao hitantana ny firenena ka dia misaotra tompoka fa dia mangataka zahay mba hiorenan'izao faran'izay malaky satria roa izy reto ao sakavata zay tao hoe an-drano-rihy io koa dia manana velaran-tany agny amin'ny 3,000 hektara koa ka raha tahiny tompo tanteraka vita reo Andriamatoa filoha jaina dia mihena ny tsy fandriam-pahalemana ato ary makasitraka anao ny vahoaka ato. Akoatra izany, amboarina ihany koa ny tohadrano eny Andranomamy, Sakatovo, distrika Ampania. Volan'ny faritra Antsimandrefana madiodio no hanamboarana azy ity raha ny fanazavana ary afaka andro vitsivitsy no hanomboka ny asa fanamboarana. Tontolon'ny fahasalamana miisa 720 ireo olona voan'ny valina aretina dengue any Mahajanga amin'izao fotoana izao. Nidina ifotony jeriny zava-misy ny solotena mpanjakana. Henri Florian. Niisa 720 ny isan'ireo marary tazy nanaovana fitiliana tany amin'ny Institut Pasteur de Madagascar tany Ambeloana. Ny 420 tamin'ireo no voamarina fa voan'ny dengue ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, niroso tamin'ny fandraisana fepetritra entitra ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Notariny ny ministry ny fampianarana ambony sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nitety fokotany maromaro amin'ny ilany atsinanany tampon-tanàna Mahajanga ireto délégationna ireto, nitsidika ireo marary mitondra ty aretina dengue ity, izay tazo mahery avy amin'ny akaikitry ny moka. Nisy ny fanapahan-kevitra noraisina ho fisoroana izany. Marina eto amin'ny distrika Mahajanga voalohany eto amin'ny commune urbaine ny Mahajanga no nahitana ny soratra aretina voalohany fa io aretina io dia afaka mety hiparitaka ihany koa any amin'ny distrika ambiny ka itsika rehetrarehetra any amin'ny distrika ny tompon'andraikitra isa-tsokajina eo anivon'ny distrika, eo anivon'ny commune sy eo anivon'ny fokotany any amin'ny distrika 5 ambiny dia entanina mba hanaraka ireo toromarika izay efa noraisina teto amin'ny commune urbaine Mahajanga dia ny fanasorana ireo lobolobo rehetrarehetra ary koa fandrirana ireo rano izay miangonangona etsero. Ankoatra izay, nametraka paikady izy ireo ho famongorana ity valana aretina ity ka iarana ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny gouvernement sy ireo tompon'andraikitra eny fotony manatanteraka. Nanentana ny rehetra ihany koa izy ireo mba hiroso amin'ny fanadiovana ny tanàna. Lafa vaovao hafa kosa indray raha toka raraka tamin'ny dingana KO tamin'ny lalao fifaninana Vaovao izay fandaharana amin'ny TF1 Lidsosi natao nambaran'izy ireo fa efa tsara ny dingana efa vita ary mitohy hatrany ny mozika miantaratra iana Fumi tempo caminhau ele não se fica mandra kizai sua Ampany hira vaovaon'ny Lidsosi natao mitondra ny lohateny hoe Soa taoriany nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny The Voice la plus belle voix. Dingana maro no efa nilalovan'izy ireo nandritra iny lalao iny. Tao anatin'ny 6 volana izy ireo no tao amin'ny The Voice tafita tamin'ny dingana maro. Ho azy ireo nanararaka tamin'ny dingana KO azy tao amin'ny team Pascal Obispo efa fandresena natongavana lavitra ny tondravana ny Madagascar. Coucou, c'est Lidsosi Nathan. Les KO. Ouais. C'était une étape très particulière, l'étape juste avant les lives. Donc tamin'iny KO iny zao somary stressé be. Fa nafinaritra anay ny zavatra niainanay rehetra nandritra ny The Voice. Na izany aza, ny The Voice no tapitra ho anay fa ny mozika kosa dia manomboka. Efa misy ny hira navoakanay tao aorian'ny lalao. Itoy hatrany ny idianay eo amin'ny tontolon'ny mozika.
c'est pas la fin pour nous. C'est que le début de notre aventure dans la musique. Voilà, c'est ça. Tsaivina izy ireto no teratany malagasy voalohany nihira tamin'ny teny malagasy tamin'ny lalao The Voice. Hira no iran'izy ireo fa tamin'izany ny iran'ny Mikas Davis. Izay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena miamitombo ny tahotra sy tebiteby amin'ny fiverenan'ny mpianatra an-tsekoly any France ny 1 May ho avy izao. Araka izany nanao taratasy misokatra tamin'ny internet ny fifondronan'ireo mpampianatra sy ben'ny tanàna ao amin'ny Île-de-France mangataka ny filoha frantsay Emmanuel Macron hanempotra n'io daty io fanandina. Tsy tafavoaka ny fanokafana indray ny sekoly ny 1 May ho avy izao. Ao anatin'ny taratasy misokatra nalefa amin'ny filoha frantsay nangataka ny hanemorana io daty io ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ao Île-de-France ary nilaza fa tokony hojerena ny fandaharam-potoana. Ho an'ny ankamaroan'ny komina aminay tsy azo raisina ary tsy azo tanterahana io fandaharam-potoana io. Matotra ireo fepetra ara-pahasalamana apetraka fa tsy atao pitatoko. Manameloka ny governemanta amin'ny tsy fiomanana mialoha sy ny fanomezana vaovao tara na tsy misy mihitsy aza ireo olom-boafidy miisa 720 sy 300. Rehefa natona ny mpararamaso ireo talentin-tsekoly ary manontany ao afaka hamatsimasika, gel hydroalcoolique sy ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra amin'ny andro fidiran'ny mpianatra, tranga izay mampatahotra. Manameloka ny fanomezana lalana ireo ben'ny tanàna ho afaka manokatra sekoly na tsy izy ireo ary mangataka ny fandraisana anjara feno avy amin'ny fanjakana. Mangataka izahay tsy hamela amin'ireo ben'ny tanàna ny andraikitra ara-pitantanana araka ny lalàna sy ny moraly ny fisokafan'ny sekoly. Ny alakamisy izao no anapa-kevitra ny governemanta manoloana ny fisokafan'ny sekoly indray na tsy. Daty tara loatra ahafahana mandamina hoy ireo ben'ny tanàna ao Île-de-France. Aza donona arahana aoriana ny fampalalam-baovao ny Journal de l'économie izay ahitana ny fifampiresahana tamin'ny solitena mahatry ny FMI eto Madagasikara. Dia izay mamara vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Mandrosoasina daholo tompoko. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy.